Ampifaliana no iara-bananao izay manaraka izao fandarana izao. Ny firariana dia mba ny ahitanao ny tavan'ny tompo amin'ny alalan'izao fandarana izao. Milohan'ny hanomboantsika dia manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Hivavaka isika ny dera sy ny lahaza ary ny voninahitra dia atolotra ho anao ireo ihany ry raina ary ny lanitra sy ny tany tombotompanjaka ny mpanjaka mahaifanjavatra rehetra. Ny tsy fahafehezana amin'ny saina ka mahatonga no teo anatrehango tana fonamozana ankehitriny. Misotranao fa afaka nomboka izao fandarana izao fezy ny saina mba hifantoka ary ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanaramasina amin'ny saina fanamafatra ny sitraponao ary taloha izay anaiky izany ka hitondra fiainam-baovao anay izany. Tononona sy angatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Zava-dehibe ny teny ary amin'ny alalan'io teny io no ifandraisana. Sarotra nefa izy io ankehitriny satria samy efa manana ny hevitra mibahana ny an-tsainany ka matetika tsy azo tsy mazava tsara. Kanefa raha ny tena marina dia raha vao miteny dia tokony ho azo izay ambara. Raha namorona ny titolo iny pare nefa dia mirindra ny zavatra rehetra. Fa nahoana ary no zay ny zava-misy, nahoana no zany ny aina mifankatinga amin'izao fotoana izao dia fampikitakita rehefa miresaka nefa mifankatia. Fa nahoana n'izay? Andao angatantsika ny soratra masina anazavantsika ary hanampy antsika hatakana mba hahaizantsika miaina ny zava-misy ankehitriny. Rehefa tafiditra ny ota dia izao tsy tany an-danitra moa zany no nisiny ady ary nazera tetỳ an-tany ny devoly ary zay mahatonga izao fikorontanana izay iainantsika izao. Ndao ny soratra masina no hanampy antsika hanamafy sy hanazava izany teny izany ao amin'ny Apokalipsy toko 12. Apokalipsy toko 12 dia zao nivaky ny teny: ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny koa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Zany hoe ity tany izay iainantsika ity zany dia nanjerana ny devoly ary napetrany hoe mpamitaka. Izany hoe ny zavatra iainana amin'izao zany dia ao anatin'ny famitahana ary amin'ny fomba fitenina ny fomba firesaka no ampiasaina ao anatin'io. Satria izao anie ny zavatra nisy tany Edena Eva mifampiresaka tamin'ny menarano. Ny mpahary zany dia efa niteny any Adama hoe misy azo ao voan'ny saha izay ny voan'io azo io dia tsy azonao hinanana. Fa ny fotoana zay hinanao azy dia ho faty ianao. Zay zany no resaka mazava izay ny fampiresahana. Zao anefa rehefa niteny rehefa niresaka ny devoly dia niova ny fomba iresahana. Donge hojerentsika ilay teny ao amin'ny soratra masina arak'izay voambara teo izay dia amin'ny Genesisy toko 2. Genesisy toko 2 dia izao no voalaza amin'ny 1:12. 1:12 ary Jehovandriamanitra nandidy andray ka nanao hoe ny hazo rehetra ao amin'ny sady azonao hinanana ihany. Ny hazo rehetra ao amin'ny sady dia azonao hinanana ihany. Fa zao nge ny resaka nataon'ny devoly tamin'ny Eve aza
ihinananareo ny azo rehetra eo amin'ny sa aza ihinanareo ny azo rehetra am'sa averina andre mandeha mba ho azontsika tsara satria na isika raha mety tsy matakatra tsy mahazo azefa eo mihitsy le fomba famitany devoly am'ty fomba firesaky ity zao ny ambaran'ny Jehova ny azo rehetra ao am'sa de azonao hinana ihany ny azo rehetra ao am'sa de azonao hinanana ihany fa eto lay teny de hoe ny teny natao mena aza hinana hoe ny azo rehetra ao am'sa inany evitra hoe misy zavatra sarotsarotra kely fa eto zany tiany devoly atao de hoe mba tiany hinana an'le azo anankiray izay nandrarana ahoana raha ny fomba ampiasaina ao anatin'izay de zao lay teny atao amin'ilay ao amin'ny Genesis toko atelo andiny voalohany hanky efa nataon'Andriamanitra hoe zany hoe rehefa te hanimba ny fomba fisaina sy fomba fijery zany de misy teny alefa ary teny hoe voalohany indrindra aloha manabatibaty mety manaratsy ary ty hanky ity rehefa miteny efa miteny olo anankiray hanky vare dikan'izay efa misy zavatra ao de eo zany amin'ny alalan'io no tena angezanjeo satria io fomba fiteny sy fomba firesaka io zany am'izao fotoana zao de amin'ny tany tsy iza lay mpamitaka fa ny devoly izay mpanjakany zao rehetra izao ary ny fomba izay ahafaha mamitaka ny olo le efa apetrany ty vola ty nge be de be ny olona vao fitaka io satria ny olona te hitady vola be zao fahazahoana vola be tampoka zany famitahany zany fa mila miasa ary nysotra masina ny hoe mazava fa rehefa tafiditra ny ota de zao mihitsy no ambarany hoe hiasa sy hitandrina ny sa de apetraka ao an-tsain'ny olona zany hoe mila mitady vola ny olona mila mitady vola de zay mitady fitadiavam-bola zay zany zay apetrany ao an-tsaina de asiny am'izay ny fomba azahoana an'izany de hoe te ahazo vola be tampoka fa voafitaka daholo zay tafiditra reny jereo any anatin'ny zay ke mampatonga ny hoe am'izao raha hoe le pisoloky na amin'ny teny vahiny mahazatra le hoe escroc na escroquerie na manodina de misy zavatra ampidirina any an-tsaina any alefa medalana ny zavatra tsapa ary ny tena zava-doha de misy lay tsy tsapa fa tafidy zany anaty any ary eo indrindra ny hoe rehefa nyresaka tamin'ny lay menarany efa de niova ny fomba fijeriny de rehefa niova le fomba fijery de zao ilay voankazo izay nambara hoe mahafaty de ny fahitany eva azy de zao ary hitana vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso zany hoe zao zany atao misy zavatra hoe mampilendalenda ary mahafinaritra ny maso zany hoe zavatra avy aty ivela zany de animba n'lay fomba fisaina ao anaty efa ao anaty ao ka ity resaka ity na ity teny ity zany de manan-danja indrisa nefa fa ny ten'olombelona tena manan-danja fa ny ten'Andriamanitra de natao maivana ary zay indrindra zay mihitsy lay nampiasan'ny satana hoe hanky efa nataon'Andriamanitra hoe nahoana ary no zay tokoa de ndao iverenantsika am'izay le apokalipsy teo hoe ilazana an'izay hoe tena devoly ny mpanjaka an'izao ianan'izao de zao andiny faharoambin'ny folo ao amin'ny apokalipsy toko roambin'ny folo ary noho izany de mifaliry lanitra sy anareo izay monina ao aminy loza ho an-tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerina lehibe satria fantany fa kely sisany andro zany hoe rehefa nazera tety an-tany ny devoly de mbola miezaka mamisy lasa loza ho an'ity tany ity de miasa amin'ny alalan'ny fitaka izy ary fitaka io de mahazo ny olona rehetra zao mantsy amampanota de ao anaty lay foronana anota ary zay le hoe foronana anota ao anaty izay dia io ampiasain'ny devoly io amin'ny anasiany fakapanahy zao mantsy raha olona hoe misaina sy arisaina tsara tsisy anapa-kevitra amon'olona zany tsisy anapa-kevitra anao ratsy zany ny tena fa zay le hoe fanajambana atao mpanjaka an'izao famaizinany zao de mametraka filana ratsy any anaty an'izy ary filana ratsy io de
sady tsy asony tena no animba ny hafa ihany koa. Ary io zany a lay fomba firesaka zay nge ny olona zany zao io le takoritsika io ane manimba zavatra be mitakoritsika ary io lay mifosafosy io misy fiatraikany any amin'ny hafa ary raha vao reny ny zavatra am'izay matetika dia lasa mametraka toe-tsaina ratsy any anaty any. Andonge jerentsika namafisana zany fomba fijery zany zany fomba fiasany devoly zany dao jerentsika ny Jaona toko 17. Jaona toko 17. Jaona toko 17 a dia izao no vaky ny teny. Jaona toko 17 vakino mandinin'ny faharoa. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoana hariva ary Jodasy Iskariota zanaky Simona efa nomeny devoly saina raha teo mba madika azy. Efa nomeny devoly saina. Eto zany misy manome saina ka nytiano resany le manome saina ratsy satria le hoe amadika ane amadika ande amadika an Jesosy zany hoe anolotra an Jesosy eo ampelantanan'ireo a miaramila mpamono ireo. Ka eto hoe nomeny devoly saina misy manome saina ratsy ao ary zay zava-to misy manome saina ratsy amin'ny alalany amin'ny alalan'ny tena de zay le hoe mitakoritsika zavatra manahira an'izay. Ka io fomba fiasan'ny devoly izy io. De amin'ny alalan'iny amin'ny alalan'ny teny a zay teny a tsy mahomby. Riava malala. Mbola mezaka mamitaka ny devoly am'izao fotoana zao. Ary amin'ny alalan'ny fitaka zavatra ratsy zao atsaraina dokadokafana zay manahira ny mandokadoka dokam-barotra sy ny zavatra maro samihafa. Ianao rehefa tonga eo am-pivarotra ane tsy avelany teny ianao fa tsaratsarainao de mividy tokoa anao rehefa tonga any an-trano fa naninona vidy ay zavatra ratsy le ary zay indrindra lay fanajambana amin'ny alalan'io a mampiresaka io ary ny devoly tena ny nampiresaka de lavo eva lavo tanteraka izy ary zay le hoe atao mahafinaritra atao manintona atao mampilendalenda ary ny zavatra hitantsika tokoa de zay hoe mahafinaritra ny maso ary mahafinaritra en'ny sofina ary rendrarehetreny a dia ampidiran'ny devoly a fomba fisainana afany mandroboka anao de zay le hoe io zany a ataony misaintsaina zavatra tsy izy ka rehefa ao an-tsainao de rehefa tonga afakapana tonga de lavo zay le hoe ny finonana lota efa atao anaty fa mirongatra io rehefa eo aloha ny fakapana. Ary zay indrindra ny hoe ity fomba fiteny sy fomba firesaka ity zany a tena misy akony lehibe a eo amin'ny fiainatsika. Ny olona miteny hoe loza tsy loza zany ane ka tena hafa ane miteny izany loza zany fa de hoe voan-javatra kely tsisy dikany tsisy de miteny hoe loza ty de taitra ny olona mahaino an'izany tokoa fa ino fa misy inona nefa tsisy ninona akory. Zany hoe ireo fomba firesaka maivandanja sy manabatibaty sy ana rehetrarehetra io anombana ny fomba fisainana ary io a tena ahafahan'ny devoly mifehy rehefa malala tonga Jesosy mba ampazava ny saina ary analanao anatin'izany fiveran-diso sy zavatra ivelambelany tsy misy heviny indrindra ny fomba fiteny sy ny fomba firesaka fa tonga izy nampianatra ny teny izay ahasoantsika ka mila mianatra eo amintsika ary rehefa mianatra aminy ianao de iova ny fomba fiteny sy ny fomba firesaka ary tena ampahery tokoa ary am'izay fotoana izay de tena ampahery tokoa ny ambaran'ny soratra masina. Anampy anao anie zany teny izany ka tonga anao a anana fahazavan-tsaina avy amin'ny alalan'ny fanahy masina zay omeny Kristy ka anova ny fomba firesaka mba hahatonga ny olana iravina eo anivon'ny fifandraisan'ny tsirara indrindra ny fifandraisan'ny mpavady ray aman-dreny sy ny zanaka. Engany ahasoanao zany teny zany. Andeha hiaraka hivavaka isika amaranana an'izao fotoana izao. Hivavaka isika misaotra anao izao satria no azavanao taminay indray ankehitriny ny fitaka ataon'ny devoly zay mamitaka amin'ny zavatra maivandanja tsy misy heviny ivelambela manaitra fotsiny
ary mahatonga ny tonga de anapa-kevitra tsy ampiheverana de rehefa manapa-kevitra nefa ay zavatra tsy izy lay na nefa efa vita moa ary niteraka fahatyantoka izany Jesosy io ary zay Jesosy fa tena mbola mamitaka ny devoly afao am'zany famitany devoly zany zay ary aoka mba amindranao fo ka mba ho voafo tokoa zay anaiky ny sitraponao tononona sy angatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka amen.